mandritrany ny fandarana solanga eto amin'ny pejy vaovao 24/7 Meraba tomboko vavy manona tomboko lahy. Paolo Raolonarivo no vahintsika amin'izao alina izao arabainao. Falimiraba namana joary de falimiraba ny technicien ary indrindrandrindra ny vahoaka malagasy zay mpanaraka solanga any eto toerana na ny any ampitan-dranomasina. Ya. Teny amintsika mpanaraka amin'ny fandarana aloha hoe tena niady saina ihany ny tena koa. Ny tenanay ato amin'ny pejy iza no tsona amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena zao. Fomba fitondrana ve, mpanohatra fitondrana ve, olon-tsotra ve, le olona le nanao fihetsiketsehana ve, tena sahiran-tsaina zay, aleo tsorina amin'ny marina. Fa rehefa nydinihana no alalinina de hoe aleo Paolo no atsona. Fantatrao ve hoe fa maninona ianao ny atsona? Ary nanaiky. Fantatro. Ary zany nampanaiky azy satria mikorotana ny firenena. Valalanina ny vahoaka, sahiran-tsaina ny rehetra, ary misy namoiny ainy, misy maratra, ary misy voasambotra, ary misy ny potoka fananana anatina segondra vitsy. Ary zavatra mampalahelo daholo zany namana joary de raha vao niantso anao de aleo tonga eto mba fampitavatafa amin'ny vahoaka malagasy. Ya, isaorana anao mihitsy zay zavatra satria ianao mpaneho hevitra ianao nilomano kely tao anatin'ny resaka syndicalisme tarika ny sinady de manana anjara toerana eo amin'ny fanjakana zany ianao ao BNGRC. Tsy zany akory no resahantsika aloha Paolo fa ty raharaham-pirenena omaly ty nanomboka omaly ary nanomboka talohan'ny omaly ary le izy inona ny fahitanao fa naninona ny ohatr'ireny ny zavaritranga omaly. Tsara tantarainy ety ihany aloha fa voavona mafa zay io namana joary voajanahary namafa teny Analakely de amin'ireny loto be ary nanehoana hoe tsy mety ny fanimba zavatra, tsy mety ny herisetra eto amin'ity Madagasikara ty. Zany tsy midika hoe manameloka le olona mitaky ny jiro sy ny rano satria samy victime atsika am'le jiro sy ny rano. Ary miratadidinareo de fa matetika mi-interpeller ny jirama hoe inona ihany ty, maninona raha teneninareo, inona ny tena olanao amin'ny jirama. De misy fanontaniana hafa am'izay napetrako koa zao hoe fa maninona ny Banque mondiale sy ny FMI namana joary no vazaha tereny atao DG ny jirama. De raha fataovina ataonareo Banque mondiale sy ny FMI vazaha le izy de mba vahao ny olana amin'ny fahatapahany jiro sy ny fisiany rano, fa lasa le jirama no miteraka olana eto amin'ity Madagasikara ty. Ary miteraka mihitsy le izy satria mijaly ny olona, lasa tsisy ny fivelomana, tsisy ny asa, simba ny fananana ao trano sy ny sisa sy ny sisa, maizina ny tanàna, mandeha ny tsy fandriam-pahalemana sy ny zavatra maro tsy voatanisa. De izay ve zany no isantrena azy homena vazaha mba hamoramora ny fanakorotanana sa hanamoramora ny fanjanahana ny malagasy. Fa maninona itsika no manaiky hoe orinasam-panjakana zay tantanan'ny fanjakana malagasy amin'ny anaran'ny fanjakana malagasy no ampitantanana vahiny. Mba fa nisy ve société-na électricité frantsay na ampitantanana gasy any France, na sahala am'zany société-na électricité any Japon ampitantanana malagasy na ampitantanana frantsay. Zay zavatra zay mila mandiny tena tsika rehetra tsika menakavy. Izany anefa tsy midika hoe handeha tsika irozaka eny an-dalambe de mitarika savorovoro, de mitarika fahafatesana, de mitarika fahatsimbahan-javatra mba hadinitsika hoe ohatrinona ny zavatr'olona maisy voaroba. Andraso alohan'ny idirantsika am'izay le zavatra tena nitranga omaly Paolo miverina am'le resaka ao. Efa manazava foana kosa ny jirama hoe iaho hoe misy problema ny rano le fanodinana ny turbine misy simba ny fitaovana ary atsy manazava izy tena tsy miankina aminy le problema rehefa tena dinizy. Tsy miankina aminy fa efa nitenenina hatrinela maninona ny jirama raha mividy groupe fa tsy manofa groupe. Tsy mbola manofa ihany hatram'izao. Tsy politika mpanjakana ve zany sa tena le jirama? Za koa sady ataon'ny olona hoe ho te ho DG ny jirama. Fa raha zany DG na orinasa mpanjakana zay orinasa mivarotra service mahazo vola ary ny tena mamparary ny olona nge tapaka ny jiro de misondra ihany ny facture namana joary voajanahary de lasa mandranitra olona le izy, mandranitra le malagasy
ary tsy anomezany tsiny le malagasy raha tezetezy fa ny hatezerana kosa araka ny tenin'ny soratra masina hoe mitezera fa aza manota ary za mijery am'le génération Z ohatrany siryzalahy ihany nandroba fahitako azy indray mijery fa ahoana moa sady hitarika izy no mandroba fa voafitaka ihany nareo ry zandrikely zay le nitenenanay io hoe voafitaky n'le mpandroba satria noho le fihetsiketsehana tarihinareo no ahitany zalahy occasion handrobana ny fananany hafa ary mampalahelo fa samy sahirana samy malagasy samy sahirana eto no mifandroba de izay ny zavatra tena mampalahelo hoe zay ny mahasarotiny anay zay solotena mpanjakana hoe everina ho herim-pamoretana ny mpitandro filaminana sy ny préfet sy ny chef district manankana n'le firotsahana an-dalambe tsy manome alalana ny firotsahana an-dalambe satria zao ny vokany misy manararaotra foana fa raha fa zany mitarika ohatra de raisiko responsabilité mba tsy hisy impact any amin'ny hafa tsy manatsiny ny zavatra tarihiko fa tsy lizy le ny sakanana ve ny tena natonga n'le impiry moa ny sakanana eto impiry ny sakanana zay ny tenenako hoe tsy manakana le fitakiana isika satria samy victime fa mesureo ny zavatra tao mba tsy hisy impact négatif any amin'ny hafa le concept an'le hoe omena fahalalahana ny olona hiteny sy anio ny heviny ny an-dalambe atreo zay foana angeny resaky ny olona kosa tamin'ny 25 maly ka ny azany raha za zany tamin'ny toerana nisy ny mpanapa-kevitra de ho faina mantsy io atsonjombe io collision de zany teny hoe aleo za fanjakana mihitsy manofa azy de ao nareo mihidy eo de tantara ao ny elahelonareo zay fa tsy ery an-dalambe satria raha vao an-dalambe le izy de tanteny sasany noana sisahirany olona namana joary ka raha vao mahita occasion izy mahita zavatra andraty fitaratra de io izy sakafo androany aloha zay ny mahatonga an'io satria vulnérable noana sahirana marefo le vahoaka spontané koa zany spontané fandrobany reny fa tsy nisy paprisika tsy zavatra maprisika zany io zay ny antsoina izay neny psychologie de foule ny mahatonga anay mpiasam-bahoaka miteny hoe aza midina an-dalambe tsekena tsy mena lalana satria io conscience collective io tsy voafehin'izaniza io foule io tsy voafehinao rehefa tena tafaray ao indrindra tsika cosmopolite misy ny avy eto andrenivohitra de misy ny avy any amin'ny faritra ambany tafaray tampoka amin'ny toerana tery mbola misy fanakanana de mirongatra io de mandeha amin'ny zavatra tsy tokony andehanana de izay zany ny tokony hitandremana manomboka am'izao aleo maneho hevitra ny olona fa meo toerana malalaka izy amin'ny toerana sapisy gasy de any manao azy de otsonjombeo zany de mahazo olona marobe izy de tokony heritreritra am'izay ny mpanapa-kevitra sy ny mpitondra politika sy ny mpitondra fanjakana hoe mahafianao ny otsonjombe reto olona reto de tokony hainy zahay hanova famindra izay mantsy ny hafatra tiako atao eto satria samy ho afarako daholo manafatra olo le manana fahefana ny mindrana fahefana misy amitsika miretraketraka loatra misy amitsika manao teny tsy voahevitra misy amitsika mandranitra olona misy amitsika manapatra fahefana misy amitsika mandrava tanin'olona ary marobe ny foyer de tension namana joary eraky ny ty tapitanetiny Madagasikara ty mandrava tany ery fa le jirama moa ny tena ny tambarana de raikitra ny angara raikitra ny fahatezerany olona rehetra fa mbola misy zavatra marobe mamparary ny olona nge nividim-piainana miakatra nividin-javatra miakatra sy ny sisa fa iny mbola tsy nitosy azy fa le jirama io ny jiro sy rano ny fiainatsika andavanandro de miapaka am'le olona le izy de samy tezitra de iny le vokany fa za mihiny fa samy tonga saina na ny filohan'ny république na ny premier ministre na ny membre ny gouvernement na ny ao amin'ny assemblée nationale na ny ao amin'ny sénat fa za kosa mangataka monsieur le président mila réforme tsika mila zavatra ovana olona fitantanana na ny olona sy ny sisa misy zavatra ovana satria misika démocrate républicaine mbola sy lany mandat président raha mbola ano ianao président manova olona anao manova zavatra manova réforme inona tin'le tina raha lasa politika masina izy fa iverina kely amin'ny mifangaro daholo ny holatra avy amin'ny politika ndre no lasa problème social de mivadika économique izy zao satria simba ny fiarian'olona miverina an'le mbola tarenjavatra omaly alakamisy any Paolo Raolinarivo ny sakanana ny olona teny an-dalana
ny atoandro maraina ka matraparivariva ny andro sakanana tsy hiditra analakely aria tsy ambojatovo fa nohon'izay ariva ny andro a lasa le tany filaminana nanombo de tsy nisy niaro tsony tsisy niaro a le fananan'olona ravo de zay le fanakaiza ny mpitandro filaminana ho ny besiny maro zay le fanontaniana ho tsika mpitandro filaminana hoe iarony ain'olona sy ny fananana voary ve le aina voary ve le fananana zay fa na ny dispositif na anti-mémètre zany tokony ho jerena am'izay manomboka am'izao de zay koa zao ny tsinina avy am'le mpanao fihetsiketsehana tsy azo atao manao fihetsiketsehana hariva raha se spectacle no atao hariva de bal de boîte fa ny firotsana an-dalambe andro halina de fa rarahany lalàna fa lasa zavatra hafa zay le tena nyrotsaka an-dalambe le nitaky kosa ny fa ny raha fanodry zalahy le mpandroba sisa fandroba ny sisa de aveza le mpandroba ataoviny fanadihadiana tena ninona misy caméra ihany ty tanàna ty de taiza koa ny mpitandro filaminana rehefa tonga le izy de raha fanjerena am'izay aitratrany be novitsy koa ny mpitandro filaminana sasany zay tena kianja satria ny sasany efa nody de raha voatandrona ihany ny filaminana de décréteo ihany le tsy haiko iny sarotra moa hiteny état d'urgence fa ny couvre-feu kosa zay atao nataon'iny mbola sy état d'urgence tsika zao fa ny couvre-feu kosa azo atao ny manao couvre-feu manomboka am'izao de tsy azo vorovoriana ka hatramy 10 maraina rehefa my 10 maraina koa de zay te handehandeha mandehandeha sinsisa raha mbola te hanohy ny génération Z de meko torohevitra hoe angatao tsozombe de egny nareo mitabataba miaraka mipakarita sinsisa fa aoka zery zalahy le mivoaka fa lasa ararotin'olona le fitakianareo maharary ny jiro sy ny rano fitakiatsika maharary ny jiro sy ny rano na za koa mitaky jiro sy rano fa za koa sy anirak'olona mandeha an-dalambe igny tena fadiko satria mbola tsy teraka aloha tamin'ny 61 72 fa le bebe kely aho tamin'ny 90 91 nandray anjara tamin'ny 2002 sy tako nivokany naninena koa zay nandray anjara teo aho tamin'ny 2009 teo aho tamin'ny 2018 hetsika zao 2025 zao miamikorosy ary ny tena loza miahenjana ny dégâts namana voarinara mbola tena mafy be noho ny dégâts tamin'ny 2002 sy 2009 ny dégâts nahazo ny mpandraha raha tsy miankina maly satria ny tombo nisany tranombarotra voaroba sy ny sehatrasan'olona voaroba de ny mahagaga organisé ve le izy zay koa ny satria voatetiny zalahy araka ny raha fa ny angataha koa zany misy namana venivelany tia mifanoronoro trano de ariny trano niana de dorana ty aza manao ne tsika aza manao ne fa mety hiverina koa ngenareo de hitondra eto de ataon'olona anio koa de tsy mety fa miantso fitoniana zay tsy mianakendry fa hitatsika ny vokany maly iny mba miantso fitoniana raha tena départ zéro maro be ny olona départ zéro ary tadidiro vahoaka malagasy fa mbola hihamafy noho ny fiainatsika efa sahirana zao ny manomboka androany sy ny rapitso sy ny afaka apitso satria lasa crise économique le izy de miampy am'izay ny crise sociale ny politika moa zany tsy fantatsika voi moa ny olona samy miady seza ampanao politika de ny an'ny zareo namana ihany izy rehefa aveo rehefa samy mahazo le fitondrana manao fa hoaiza le olona simba sy very fiharina ny fahitany Paolo Raolonarivo iny fihetsiketsehana omaly alakamisy iny hoe tsy nisy mpanao politika entre guillemets sahy nrotsaka fa mikopakafo avy any ambadika ny mpanao politika mikopakafo kosa zareo misy profo angezany zavatra rehetra zany fa atoro atsika mpitondra ho zay le teneniko ny anatin'ny fitondrana vokatry ny le ny tataraiky teo hetraketraka sy ny sisa misy ny fitsarana mitanila misy ny fangalarana tany misy ny mieboebo misy ny fanapaharapahefana io mikotroka anatin'ny fon'olo sy ny saina ka rehefa tonga ny fotoana de mipoka le zavatra fa ny avy aty ambadika koa le mpitaritolona sy ny mitarika fihetsiketsehana fehezitsika ihany ny zavatra tao fa misy olona tsy manatsiny no iharan'le zavatra rehefa tsy voafeny any an-dalambe hitondra alohan'ny an-dalambe de anza entina aloha ampiasa alohan'ny réseaux sociaux ampiasa alohan'ny fantsona maro be eto amin'ity firenena ty mba ahafahantsika miteny satria tsika samy marary ange fa marary kokoa ny mahita ny namana may fananana sy may fiharina
ia ny otrika atao anatin'le olona le alahelo satezerana sy le fitakiana de atany amin'ny FB izy any nefa vo rabiraby vola misy ihany koa ka le fifandranitana grève en ligne ariatsy le fifandranitana atsahatra le fifandranitana aza mandranitra olona satria olona fa misôfy io mbola ranititsika sy ny sisa de mba tazomy ny mpanao komatsika ry zareo mba tsy hanao zavatra mandranitra vahoaka fa tena maharary nge nijiry sy rano matoa za koa mahasamy teny am'ty tele ty amin'ny fandarana solanga zay be mpijery eto am'ty Madagasikara ty seran'izao tontolo zao namany jora mahasamy teny hoe maharary ny tapaka jiro sy rano de samy maharary atsika rehetra na inao zao no mety mahasamy teny zao maharary le izy fa kosa ny fomba fanehoako azy tsy eny an-dalambe tsy andoro tsy androba fa miteny fotsiny zay zavatra mamparary aho amin'ny fantsona zay azoko anaovana azy toka masy misy le fitenenany talora am'zay misy miaino tsisy miaino an'le olona na anaty FB za président premier ministre senero mpitondra mihenoa ihany na de vitsika miteny de mba henona na de kalalao na de voalavo matoa vitsika miditra ohatranao misy antony mety misy raha sy misy zavatra maimbo ao de misy zavatra mamy hohaniny ao zay ny dikany idiran'ny vitsika de tokony kopy anao zany avezany lavabitsika avezany idirany ty inona ny zavatra mety biby maty ato inona ny zavatra maimbo ato na inona ny zavatra manimanitra sy mamimamy ato fa le tsy miraharaha le manodidina no manapina ny sofin'le mpanapa-kevitra voalohany le manodidina azy de aiza reo manodidina azy am'izao bakaiza misy mivoaka ve misy masamy teny saly amin'ny ataontsika zao ve sisa le samy misitrika de rehefa mangina indray ny tanàna de selfie de zahay zao de mangina anareo 6% sy anareo mitondra fa zahay moa ve le président no miteny an'izany tsy zange niteny azy de anjaranao président zay zao miteny fe mila manova fa misy olona falony miaraka aminao de za menamenatra tsony raha mbola te hitondra rehefa tsy te hitondra moa izy moa sy ametra-pialana izy rehefa za sy mahefa fa raha mbola mahefa raha mbola te hilamina de ty jirama ty nijery voalohany raha mbola misy vola mikitapo-bola mpanjakana adodono amin'ny jirama manina mo nijery sy tapaka efa andro maromaro hay sy tapahana ihany le izy ay azo sy tapahana de avy aiza ny mahatapaka azy zany ny question tokony mipetraka avy aizaky ny mahatapaka azy io de tokony miteny ny jirama hoe zao niny antony mahatapaka an'ity zao fitarainana marobe misy transforma iry misy groupe simba ry am'izay le groupe simba mbola andoavana hofany fanabotriana ny malagasy zany fa aleosika samy tonga tsaina tonga tsaina de mitaky le fahaleovatena amin'ny zavatra ananatsika miverina amin'ny resaka le vokatry le omaly de nitranga androany tena tsy hita tokoa ohatrany tsisy fanjakana za mamitehiteny ary sanatriny zany hoe tohatrany lasa anarchi eto Madagasikara efa tamin'ny alina zao vao nanao fanambarana ny président ny OMC national PM nitarizany PM hoe tsy mety le izy mila fitoniana tsy tokony fandroba tsy tokony fanao herisetra tsika samysika fa ny conséquence-n'io zany ny vokatra de zao déchiré ny société malagasy ary ny atahorako ny guerre civile ziny tena ratsy ny satria samy manana ny pomba aby zareo olona reo de zay nefa ny calmena léger zany hoe mba resaka moramora atenatenany sala zay neny antsoinao ahy za misy fotoana velezoko le tsy manjary anatin'ny fitondrana io misy fotoanao mba miteny ny zavatra tsara vitany zareo fa raha za teny hoe meky daholo beky bravo daholo président bravo ka hoana misy rotaka malimo misy olona amin'ny tokona marobe mitaky ny jiro sy rano tsy bravo daholo zany fa nyteneniko matetika kosa jirama ahitandoza tonga izy io de tonga ny loza fa misy zavatra mba tsara natsangana sy ny sisa zao mahay ny téléfrika vola trosatsika io zareo nidoranareo itsika ny babiazy sy ny taranantsika zavatra nitrosaina ange io fa tsy don io tsy nifanomezana de zany tokony hamailo atsika misy fananany ombona na ny fananany olona tsotrany tsy tokony mandoro tsy tokony mandroba atsika misy resaka mandeha ohatro Paolo ianao mahafantatry ny ambonimbony ao fitondranao ihany tohatrany misy fifandirana anatiny ony ao ka zay le olana efa niteneniko ny hazavaiko ndray mandeha satria io tena moa zany juriste publiciste misy olona manana fahefana zay tsy nomeny le lampandroenana zay ny olana eto Madagasikara satria misy olona hafa eto manana fahefana zay fahefana tsy nomeny le lampandroenana azy
satria ny olona manana fahefana nomeny lalam-pandroenana mantsy de ny filohan'ny republika ny finidim-bahoaka ireo solom-bava-bahoaka zany fidina ireo loholona ny fidina sy ny tendrena ny membre ny gouvernement zay ny tony tendreny le filoha voafidim-bahoaka ao ny olona any amin'ny rafitra rehetra sy ny zay lalam-pandroenana sy ny lalàna ny manome azy fa misy koa manana fahefana any zay tsy azo avy am'izay zavatra zay fa mampiasa le fahefana ary mahavoabaiko ny tsasasasany ao amin'ny le nomeny le lalam-pandroenana fahefana de mifandona satria conflit d'intérêt no anaran'izay na manajoara voajanahary de samy mifandoboka ao de sy fantatry misy sasany le sy mahafantatra mpiasa-panjakana izy zany tena lehibeny fa za mahafantatra zany anatra lalàna mahafantatra hoe ranona ihany no lehibeko sy ranona de fantako hoe misy mpanambola eto misy mpanao businessman sy ny sisa fa tsy lehibeko regny tsy mibaiko ahy fa zay nameny lalam-pandroenana sy ny lalàna fahefana hibaiko ahy no arahiko ny teniny satria za koa manaraka ny lalàna ka zay mahatonga anay tsy solafaka ka le olona tena nomeny lalam-pandroenana fahefana maninona no manaiky ho baikio ny sy nomena eo indrindra tsika zao ho ny tanora za sy teny hoe hadalàna fa mahery loatra ny fiteny fa fitavozavozana zany fa maninona ianao manaiky ianao nomeny vahoaka fahefana mbola manaiky fahefana hafa de lasa malemy ny fahefanao satria enao ihany mamela pouvoir hanao contre pouvoir anao de misy conflit ao misy conflit d'intérêt misy conflit de pouvoir de sahirana atsika am'izao fotoana zao ka iza zavatra zay mila manapa-kevitra raha mbola te hanao hitondra ny filohan'ny republika hoe avaho tsara ny fahefanameny vahoaka anao de avaho tsara jereo tsara ihany koa ny olona ny tendrenao izy am'ireo ny tokony ho soloana sy ny sy soloana tsy zany baiko anao monsieur le président fa anjaranao mijeren'izay fa matoa zany nisy an'iny maly igny misy dysfonctionnement anatin'le administration publique misy dysfonctionnement anatin'ny atoko ao misy olona ao aminao ao zay eritreretinao fa namenao fahefana sy ny sisa te haka ny fahefanao zany daholo le zavatra rehetra misy daholo mitatyrakena de misy daholo ny mpapirisaka mikopakafo de misy daholo ny fananao zavatra tsy manjary de mety amin'ny rotaka satria rafarava ny fitondrana de samy madiodio de samy sisy mibaby le hadisona natao zany daholo anatin'io de zany ho sahirana koa am'izao zavatra teneniko zao fa zay ny marina ko aleoko sahirana amin'ny tenin'ny marina to zay za tsy teny nefa ny firenena latsaka katerena miverina am'le resaka le hoe misy mahazo fahefana ivelany lalàna mahatsiaro an'le any États-Unis ko Paulo i Donald Trump ny filoha de nampidiry niaraka taminy ary nomeny fahefana mihitsy Elon Musk satria fa vao nanomboka kely mifandona tao izy reo la saraka mifandona tao izy reo ohatrotry zany ve le resaka tsy mitovy ny olona nanao engagement vahoaka sy ny olona tsy nanao engagement nomenao fahefana ka didizy zay Elon Musk jereviny ihany satria ny azy milliard no fantany fa Donald Trump nanao engagement nanao fianianana tamin'ny vahoaka fa hanaraka ny lalam-pandroenana hanao zay ahasoan'ny vahoaka hanao zay hampandrosony firenena engagé izy fa le ray tsy engagé enao no te hampiditra azy eo enao no te hanaiky zany me fahefana azy de rafa mibrioko izy de adidinao zay enao responsable fa sy raha ka zay le izy hoe tsy tokony le adiny zany olona zany no hampahatra ny vahoaka malagasy fa tokony jerena zay hahasoan'ny firenena aloha de rehefa samy manan-karena atsika samy mandroso ny firenena ty matanjaka raika social sy ara économique atsika de zay manao samy mamorona migina reo de manao komba ambony lanitra rany fa ny vahoaka misakafo ny jiro sy rano mandeha zao kosa aloha ry jirama pas de droit à l'erreur aza verina tsony fatapahanjero sanandro fa firy volana ny tenenina zay janvier zay zao fa mois de septembre maly 25 jeudi noir 25 septembre de tokony eritreritra koa nareo mijirama hoe vazaha baka ie koa moty nianatra avy izy le zalahy DG ty so de sakadobo avy agny no ataingina atao DG de tsy aleo mba miantoka anay mba nianatra amin'ny université malagasy reto raha anao ihany nanareo zao na manajora vokarary atao DG jirama fa tsy raha tena tsy fantatry hoe iny fahaizan'le zalahy io koa izy apetraka eo izy nanarina ny jirama ny roa an-dako zay ny resaky de ary de tafarina olo tafarina roa andava maninona ny tsika rendrika de zay ro tsy haiko zay fa roa andany namaly le mpanjanaka aloha izy zay vo afaka narenina ny zavatra teo aminy fa tsika ny mbola voajanaky ary sy atahorako ny teneny zany voajanaka atsika ko
fa za tsy taonantsika hirona makany amin'ny Afrika any amin'ny Sahel agny fa tokony heritreritra ihany misy zavatra tokony ansehoana souveraineté kosa na manajoary fa tsy isika hoe de ho fehezin'olona fehezina ny banky eto fehezina ny vazaha fehiny jirama tsy haiko tsony ny resaka renakibony tany mbola vazahany manjakazaka amin'io ao de inona ny ataon'ity gasikely ty aninona tsika zany tsy mametsiny ny génération Z fa izy nirotsaka andalambe fotsiny mezako tsiny azy fatanina farany Paulo fa mandeha fotoanatsika inona no hitranga raha pitso raha afaka pitso ara-politika sy ara-toekarena raha fijerinao any zaloha ny fantako zavatra hitranga tonga saina président amin'ny zavatra nitranga malio de hanao réforme izy hanolola izy de hijeriny rafitra tsy manjary havozy raha mbola hitondra izy raha mbola te hitondra raha mbola te hitondra sady milamara amarana ny mandany amarana ny mandany de tsy maintsy zay fa raha vao tsy manova olona mbola hizingiziny amin'io ekipa fanahy mahitanana malio za tsy miteny hoe zany atao vao na zany atao vinona fa miteny fotsiny ao maha malagasy ahy miteny fotsiny ao amin'ny maha tsy mpanonga-panjakana miteny fotsiny amin'ny démocrate sy républicaine faharoa misy génération io manao diana ganagana ny zanany mitarika ny reniny mandeha any amin'ny rano fa taloha ny dinosaure nitarika sahala midiana akoho ny akoho ny reniny ndray nitarika azy mandeha maloto hihinana maloto ny zanany fa ny ganagana mantsy rehefa mitarika ny zanany mandeha de hoentiny eny amin'ny rano ny reniny de milomany zareo madio zany de enganenareo génération zay mahatsaro tena hoe tokony misy zavatra ho vainy eto tsy ho voatariky nyreo dinosaure reo koa de hivadika lamoka ndray mandeha lasa panao politika politicienne fa kosa le zavatra takinareo takio amin'ny tsy hisiany impact négatif amin'olona hafa fa takio salam hoe zay de mitaky jiro sy rano fotsiny aloha zay de mitaky ahoana ty problème ny bourse sy ny raha eny akatsy ty ahoana hoavinay amin'ny fandaharam-pianarana zavatra salamzany zany ny teneny zalahy za koa mba manaraka andry zalahy eo fa le ny olana taminareo le mitondra olona marobe eny andalambe eny de nivadika rotaka fandrobana sy fandoroana sy ny sisa de lasa heverin'olona hoe ianareo ny diso fa kosa rariny raha mitaky fiovana ry zalahy de za mino fa za koa anatiny mba samy hanova famindra amizay namana Joary Voajanahary fa anatra leo maly anatra ho anatin'ny fitondrana anatra ho an'ny mpanohitra anatra ho an'ny mpitarika anatra ho an'ny mpandroba anatra ho tsika rehetra indrindrandrindra mpitandro filaminana hoe inona ny fainareo miaro ny ain'olona sy ny fananany voary ve le izy ain'olona sy ny fananany de tsika variana loatra miaro ny lalambe sy ny sisa fa tsy nijerentsika le tena aizany ny point tena stratégique ny tena fiveloman'olona maro anisa tokony fanametrahana olona de ny mialoha raha fantatra hoe hisy korotana eto de miantso atsika tsirairay avy ndao mba fandefitra ifankatia de ndao mba samy mailomailo ndao tsy de tena hivoaka ny anarabe loatra na de hoe mba hitsangatsangana de weekend ny andro fa tsy fantatra zay avoaka ny trapitso fa anatra ho tsika io na ny mpitarika na ny tarina na ny toerina na ny mpanohitra reny ny vokany fa avoazana foana fa tsisy hoe paradisa ny azotsika tamin'ny jeudino aramaly fa avoazana ary misy namana tena voa misy aina foy mampalahelo le izy ka de zay ny teniko farany hoe aoka atsika samy hotony aoka atsika mba hanaja le sotoavina malagasy de fihavanana fifandeferana fifankatiavana misotranao Paulo Raolonarivo tapitra ihany koa ny fotoanatsika mametraka ny mandram-piona tompo vavy sy tompo lahy